ampikafaliana lalandà fa tompoko lahy sy tompoko vavy no iarabanay anareo eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny horesantsika anio dia momba ny fandiovana ny tarehy. Ny produit ampiasaintsika androany dia produit naturaly izay tsy misy mihitsy ireo ataontsika hoe produit manimba ny fahasalamana toy ny parabène, ny sulfate na ny corticoïde izany fa zato isan-jato naturaly ny produit ampiasaintsika androany. Tsy inona moa izany fa ny produit Herbalife izay ankatoavin'ny Santé Canada ny fisiny. Ary eo koa ny produit naturaly avy any Madagasikara. Ka dia atolotra anareo anio zany ny fomba fikojakojako ny tarehy isan'andro. Ny anim-botsika zany dia ity produit iray izay atao hoe nettoyant calmant à l'aloès. Ity produit ity zany dia mandio ny tarehy ary manala ny tasy rehetrarehetra izay azontsika amin'ny fiainana andavanandro, ny vovoka sy ny maquillage izay napetraka dia mandio izany rehetrarehetra izany ny nettoyant calmant à l'aloès. Atolotra anareo eto zany ny fomba fampiasako azy. Asiana teboka tsirairay amin'ny faritry ny tarehy dia atao massage ny tarehy mba hiditra tsara any anatin'ny hoditra ny produit izay ampiasaina. Ampiakarina ny fomba fametrahana ny produit mba tsy hampiroraka ny tarehy. Dia ajanona mandritry ny 2 na 3 minitra ity produit nettoyant calmant ity mba hanao ny asany ara-dalàna. Rehefa avy eo dia sasana amin'ny rano matimaty ny produit avy napetrako teo ny nettoyant calmant à l'aloès zany. Rehefa avy eo dia fahona moramora amin'ny servieta tarehy rehefa avy eo dia hiditra amin'ny sérum minimiseur de rides isika. Ity sérum minimiseur de rides ity zany dia atao amin'ny sisiny maso, manodidina ny maso. Inona ny antony ampiasana ny minimiseur de rides dia ny angalana ny miketrona amin'ny tarehy ary ny fikojakojana ny tarehy dia manomboka mbola tanora any amin'ny 20 taona dia efa tokony manomboka mikojakoja tarehy fa tsy andrasana hoe efa mipetraka ny miketrona amin'ny tarehy amin'ny fahaterana
vao izay vao hikojakoja tarehy na hoe efa mipetraka ny tasy na ny panda, efa sarotra be ny manala ireo zavatra tsy mety amin'ny tarehy ireo raha ohatra ka efa mipetraka izy vao izay ianao vao amboatra ny tarehinao, fa mbola tanora dia efa atomboka ny fikojakojana ny tarehy. Ary ny tsara dia tsara dia ny fampiasana ny produit naturel izany. Petraka eto amin'ny sisiny maso. Ary kendrena tsara satria amin'ireto amin'ny sisiny maso no tena mipetaka ny miketrona rehefa miakatrakatra ny taona. Dia andrasana eo amin'ny 3 minitra eo ny fametrahana ny sérum minimiseur de rides. Rehefa vita ny 3 minitra dia esorina amin'ny rano matimaty. Fahona amin'ny servieta moramora. Izao tsika dia hiditra amin'ny masque d'argile purifiant à la menthe. Ity masque d'argile purifiant à la menthe ity zany dia manala ireo ataontsika hoe cellule izay maty, satria amin'ny hoditsika olombelona zany dia misy foana zany ny cellule izay miforona, ary misy koa zany ny cellule izay maty, ka tsy maintsy diovina ireo cellule maty ireo zany mba tsy hampisy ny tasy amin'ny tarehy. Izay no antony andiovana foana zany ny tarehy. Ity koa zany dia manala ny miketrona vokatry ny fandrosoana amin'ny taona zany. Rehefa miakatrakatra ny taona zany dia misy ny miketrona amin'ny tarehy. Tsika zany teboka. Dia hosorana ny tarehy iray manontolo. Ity masque d'argile purifiant à la menthe ity no tena betsaka mpampiasa, betsaka mpividy atao amin'ny Jeanne Forest Santé. Ary nahitana fahombiazana tokoa zany ho an'ny olona izay nampiasa ity produit ity. Ary izay nampiasa koa zany ireto produit rehetra ireto izay ao anatin'ny 7 andro monja dia efa hita ny fiovana. Ary maro ireo témoignage ny olona izay misy tasy
tamin'ny tarehy ary misy an'ireny atao hoe mony mahery vaika tsy mety afaka mihitsy ny produit sasany fa rehefa nividy an'ity produit pendant 7 jours ity zany ato anatin'ity boaty ity zany ny produit izay ampiasainao mandritra ny 7 andro monja dia efa ho hitanao ny tombotsoa sy ny vokatsoa azonao amin'ny fampiasana ny produit Herbalife mandritra ny 7 andro monja. Ary any betsaka mandehandeha any ny olona nahita vokatsoa tamin'ny fampiasana ny produit Herbalife. Apetraka ao anatin'ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra ny masque d'argile dia esorina amin'ny rano matimaty amin'ny servieta izany, tsy kosehana mafy be loatra fa mety manimba ny tarehy raha ohatra ka kosehana mafy loatra fa alefa tsy moramora ny fangalana ny masque d'argile amin'ny tarehy. Manala ny loto rehetra rehetra izay mipetaka amin'ny hoditra satria fantatsika fa amin'ny fiainana andavanandro rehefa mivoaka ny trano dia betsaka koa zany ny loto izay mety mipetraka amin'ny tarehintsika satria amin'ny alalan'ny hatsembohana dia moramora ho an'ny vovoka ohatra ny mipetaka amin'ny hoditra ka izay indrindra no antony hikojakojana ny tarehy. Atao zany zay analana tanteraka ny masque d'argile amin'ny tarehy. Rehefa madio tsara ary ny tarehy dia hiditra amin'ny eau florale de géranium. Izy ity dia avy amin'ny zavamaniry atao hoe géranium avy any Madagasikara ary 100% natioraly, tsy misy mihitsy ny produit izay avy amin'ny parabène na ny sulfate na ny corticoïde satria ireo no tena manimba ny fahasalamana, manimba ny fahasalaman'ny hoditra, izany hoe mety mampisy cancer ny hoditra izany na koa na ny cancer du sein na ny cancer any amin'ny tena ray manontolo satria ny corticoïde dia miditra amin'ny alalan'ny hoditra ary mahazo ny lalan-drà dia miparitaka amin'ny tenan'ny olona anankiray izay mampiasa ireny produit chimique mahery vaika be ireny. Ary tiako ampahafantarina anareo fa nandritry ny androm-piainako tsy mbola nampiasa na indray mandeha izany atao produit chimique izany ny tenako fa dia ireto produit avy amin'ny zavamaniry ireto foana no nikojakojako ny tarehiko hatramin'izay. Ampiasaintsika ary ny eau florale de géranium. Tsara ho marihana fa ato amin'ny Jeanne Forêt Santé ihany no mivarotra ny eau florale de géranium.
dia tsy hita eny amin'ny étalagen'ny supermarché na ny produit cosmétique fa ato amin'ny Jeanne Forêt Santé ihany no ahafahana mividy ny produit Herbalife. Dia afana moramora amin'ny servieta. Hita zany tsika amin'ny crème du jour. Ny crème du jour dia mampalandilandina ny tarehy ary mampiditra ny ataontsika hoe ohatran'ny hoe manome aina ny tarehy zany amin'ny teny vahiny moa zany hoe hydraté, zany hoe mampamandimandina ny tarehy zany ny crème du jour ary mitsabo ny fahasalaman'ny tarehy zany ny hoditry ny tarehy. Ny fomba ampiasantsika ny crème du jour zany dia ampifangaroana amin'ny huile essentielle avy any Madagasikara, huile essentielle de jojoba, asiantsika goutte iray. L'huile essentielle de jojoba moa zany dia malaza mahamandimandina ny tarehy ary mahatanora lalandava, manala ny miketrona amin'ny tarehy ary azo atao amin'ny volo koa zany rehefa manasa volo dia manalefaka ny volo ary manala an'ireny ataontsika hoe cellule morte amin'ny hodi-doha reny zany ny huile de jojoba. Dia asiantsika koa zany ny huile essentielle d'ylang-ylang izay avy any Madagasikara koa zany no amokarana azy ity, izay amidy ato amin'ny Jeanne Forêt Santé daholo ireo produit ireo. Asiantsika koa zany goutte iray koa zany ato amin'ny ylang-ylang. Manitra izy zany, manitra ny nositsika, manitra Madagasikara. Dia apetrako amin'ny tarehy zany hosorako amin'ny tarehy ny crème du jour miaraka amin'ny huile de jojoba sy ny ylang-ylang. Dia masena atao massage amin'ny tarehy izay tena mahamandimandina ny tarehy ary mahasalama ny tarehy amin'ny fiainana andavanandro ary miady amin'ireo loto izay mety mipetraka amin'ny hodi-tava rehefa mivoaka ny trano. Manala ny miketrona amin'ny tarehy koa zany ny crème du jour ary zato isan-jato natioraly, tsy misy mihitsy ny produit chimique izay manimba ny fahasalamana na ny fahasalaman'ny hoditra na ny fahasalaman'ny tena rehetrarehetra, dia mety hisy fiantraikany izany rehetrarehetra izany amin'ny fampiasana ny produit chimique, ka aza miala amin'ny produit naturel na ny produit avy amin'ny zavaboary. Ny crème de nuit dia alohan'ny hatory no ampiasana azy ary mitovy ihany koa amin'ny fampiasana ny crème du jour natoroko teo, zany hoe asiana goutte iray amin'ny huile d'ylang-ylang ary goutte iray amin'ny huile
essentiel ny jojoba. Ary dia mahatsara dia tsara ny hoditra satria rehefa matory dia miasa foana zany ny ataontsika hoe ny famokaran'ny famokarany tao fa ireo ataontsika hoe selula vaovao ary ny fanitsanany an'ilay atao hoe selula morta zany. Ka tsy maintsy manara-maso izay zavatra rehetrarehetra izay zany isika olombelona raha ohatra ka te hitazona ny fahasalaman'ny atao hoe hodi-tava zany. Fa zany hoe izao fotoana izao moa zany dia maraina aty Kanada amin'izao fotoana izao, ka izany no antony nampiasako ny crème du jour fotsiny zany. Ary somary raha mifiretaka be loatra ny crème dia azo fafana kely zany amin'ny coton zany. Dia atoroko anareo zany ny fomba fanaovako ny maquillage amin'ny maraina. Ilaina dia ilaina ny fikarakarana ny tarehy sy ny vatana indrindra ho antsika vehivavy satria antoky ny fahasalamana amin'ny fiainantsika andavanandro, ny fahatsapantsika fa manana ny atao hoe bika aman'endrika izay tsy azo ataontsika hoe tsy azo ambaniana zany amin'ny bika aman'endrika izay misy amin'ny vehivavy rehetra zany satria misy fiantraikany amin'ny toe-tsain'ny vehivavy ny fahafantarany ohatra fa tsy dia tsara loatra izy raha ohatra oharina amin'ny vehivavy hafa. Kanefa tsy misy zany atao hoe vehivavy ratsy izany fa samy hafa fotsiny ny vehivavy rehetrarehetra ary tsy tokony hanadino ny kojakojan'ny tenany ny vehivavy tsirairay. Atao manaraka ny molotra ny lokomena, ary ny crayon à cils zany izay atao manodidina ny volomaso. Misy koa zany ny eyeliner izay atao manodidina ny maso. Ary ny fard à paupières, indrindra amin'izao akatoky ny fetin'ny krismasy sy ny taom-baovao zao dia tsara tokoa ianao madama raha ohatra ka mikojakoja ny tarehy sy ny vatana.
hitanao rehefa vita zany dia misy tokoa ny fahasamihafana tamin'ny tarehy teo aloha ary ny ankehitriny, ary anome ataontsika hoe fahafinaretana sy hafaliana ho anao amin'ny fiainanao andavanandro ny fikojakojanao ny tarehy sy ny vatana. Eto amin'ny Jeanne Forest Santé moa dia manolotra ny certificat cadeau misy ny promotion zany izay omenanao, promotion 1 heure na massage miaraka amin'ny fikojakojana tarehy izay $50 monja no atolotry ny Jeanne Forest Santé mandritra ny fety. Misy koa zany ny massage ray ora izay miaraka amin'ny pédicure izay $50 monja ny vidin'izay rehetrarehetra mitambatra izay. Ao koa zany ny massage anatin'ny ray ora miaraka amin'ny manicure. Dia tongava ianao madama hikarakara vatana ato amin'ny Jeanne Forest Santé. Misy koa ny séance d'épilation atao amin'ny Jeanne Forest Santé, izany hoe ny épilation, ny fangalana ny volo amin'ny tanana sy ny tarehy, ny tongotra, izay omenanao koa ny promotion momban'izay zavatra izay ary ny tena ray manontolo. Ho an'ny mpikambana ato amin'ny fondation Jeanne Forest dia mahazo fihenam-bidy zany tsy amin'ity fotoanany fety fotsiny fa mandritra ny fotoana mampikambana azy zany ato amin'ny fondation Jeanne Forest dia mahazo fihenam-bidy 25% amin'ny fitsaboana rehetrarehetra izay atao ato amin'ny Jeanne Forest Santé zany izay membre amin'ny fondation Jeanne Forest Santé. Mahazo fihenam-bidy amin'ny fanaovana massage, fikojakojana vatana ary ny fampiasana ny sauna, fampiasana ny bain tourbillon sy ny piscine ary ny fanaovana ny yoga sy ny méditation ary ny danse aérobika izany izay atao amin'ny Jeanne Forest Santé. Ny fondation Jeanne Forest dia manampy ny immigrant na ny mpiavy malagasy izay tonga eto Canada satria tsy mora ny fifindramonina ary indrindra manampy an-jareo amin'ny ataontsika hoe installation na ny fipetrahana zany manampy ara-moraly, ara-toesaina satria betsaka ny olana izay sedrain'ny mpiavy amin'ny fahatongavana eto Canada ka mila jerena akaiky dia akaiky izay resaka fanamboniana ny moral na ny fanamboarana toe-tsaina satria tsy mitovy ny zavatra niainana tany Madagasikara sy tany amin'ny tany nialana sy ny zavatra iainana eto na amin'ny resaka culture na ny amin'ny resaka toetrandro na ny resaka sakafo dia miova daholy ka izay no antony asiana anaovana bebe kokoa zany ny fanohanana ara-moraly ny olona vao tonga eto Canada. Ary ny fondation Jeanne Forest moa zany dia manao koa zany ny fanampiana ara-tsakafo any Madagasikara na ny fanampiana ny olona amin'ny fahatrana. Izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azo naroso ho antsika androany ary dia mametraka ny veloma ary
mampirisika anao hijery matetika ny Jeanne Forêt Santé amin'ny YouTube fa tsara ny fahasalamanao izany. Veloma tompoko.